amin'ny fifaliana lehibe indray no ansoina tokatranotsikaina amin'ny jinetia tonga amin'ny fotoanantsika izay rahantsika amin'ity fandarana manokana ity zany saingy ataontsika ao anatin'ny larana fampianarana foana zany larana fahatelo amby roapolo zany izy fa fandarana manokana mazava ho azy moa zany fa ilaina motorina atao anatin'ny fampianarana ilaina ho renesin'ny olona ilaina hoarahan'ny olona manerana amin'izao tontolo izao afaka manaraka nareo amin'ny teny frantsay ao amin'ny youtube Yahosoa TV français afaka manaraka nareo amin'ny teny anglais ao amin'ny Yahosoa TV Yava Yahosoa TV zay moa rehefa site anglais zay ny chinois zany dia Yava Yahosoa TV chinois reo moa zany ny langue azorana dia malagasy moa zany ao amin'ny Yahosoa TV malagasy afaka mahita ny ino moa zany ny fandarana ianareo aveatrantsika aloha zany dia arikivavaka metraka amin'ny telo mpiara-tanana Yava ho voninahitra ranomasina iarivavaka atsika saotra betsaka dadamarany amin'izao fotoana izao izay ahafana manazava mampianatra ny olona ny fahamarinana ho voninahitra ranomasina ilay andro ny fahamaliana fametrahana ny fahamarinanao fametrahana ny voninahitranao da io izao teny izao dadamala Yayava aroka ho hamarinanao mandrakariva ny teny ho voninahitra ranomasina isan'andro zany dia apetraka ho ampiara-tananao ny teny izay ambarako sy rehetra teny hozaraina amin'ny tsirairay avy ho fahafantarana ny olona ny fahamarinana dia ny fahamarinanao saotra betsaka dadambala Yayava amin'ny anaranao Yahosoa naovana an'izany teny rehetra izany amen. Fandarana manokana ny fandarantsika androany ataontsika hoe larana fahatelo amby roapolo fampianarana indray ny ambassadeur-n'i Yahosoa Eliana mandroso tokatrantsika eny amin'ny teny ity ary amaly ny fanontaniantsika rehetra izay apetraka avy hatrany angamba manarana telefona eo amin'ny écran mba ahafahany olona mandefa SMS ataontsika SMS ny antony be dia be ilay tapatapaka be dia be ny tapatapaka mety isy koa avy any ampitan-dranomasina dia efa mesazy raha telefona ho sahirana be tsika fa SMS tsy maintsy tonga ary tsy maintsy voavaly daholo rehefa SMS zany dia ilazana zatsika fa atao avy SMS izy dia io tena Andriamanitra vendrana be mihitsy fa ny président république raha mbola misy saina noho izy dika zany ange zany hoe Andriamanitra maniraka olona anao ratsy ange dika zany tena Andriamanitra vendrana be sa mihitsy be ny teny ilay Andriamanitra vendrana be zany ma tsy sady tsy namorona iny tsy nanamboatra iny tsy zanak'Andriamanitra zany iny tsy niantona teo amin'ny fijaliana zany Jesosy io teneniko Jesosy zany hoe masika be anao tena tonga ny andro andravana zany andravana zany zany Elia zany zany efa mahitsy be ny teniko andravana zany mihitsy raha tsy moramora nanaovan'ny olombelona 2 na tsipitsipinyiny eny amielo zay ny adalanareo zay mbola teo atsipiny amielo any efa tsy tonga saina dia anareo ny anareo fa anjarako mampianatra sy miteny hoe aza miditra amin'izany tsony rehefa ampy zay 2 zay fa be loatra zay natsipin'ireny tany amielo zay dia tsy teny hoe kitara kosa kitara loatra natongavanao tsisy tara zany normal biara ny fahatongavan'ny Elia zao mety be mihitsy ny tena izy zay mihitsy ny tena izy zay satria maninona miteny an'izany ny filoham-pirenena raha mbola mba manome polisy zandarma hiambina ny olona tsy hanao ratsy ary raha manao ratsy ilay olona tena gadrainy any am-ponja mihitsy nasiny ny tribonaly anaovana ny fitsarana ary mandefa olona any am-ponja ny mpanao ratsy dikan'izany tena mbola mandinika ny olombelona noho ny Andriamanitra tomponareo ary Andriamanitra tena manakotana fiarahamonina ny Andriamanitra nareo satria maniraka olona anao ratsy hoe tsy manina fa mahazo manao ratsy ianao fa beba fotsy rehefa tonga sabotsy lady avy areno indray rehefa avy eo dia beba sabotsy lady mazava be ny teny Elia hoe ny filoham-pirenena raha mbola misy saina ary ny prime ministre malagasy raha mbola misy saina raha malagasy no resahana dia ny prime ministre nareo ny tanàna izay misy nareo any raha ny Amerika zany dia ny filoham-pirenenareo mbola misy saina noho ilay Jesus nareo na any amin'ny Frantsa dia ny filoham-pirenenareo mbola misy saina noho Jésus nareo satria ireny ara mbola mitady ny hevitra ny tsy hampanotanareo sazinareo raha vao manao ratsy mbola misy saina noho ny Andriamanitra nonge ho an'ny filoham-pirenena dikan'izao
mbola misy fahendrena ny filoam-pirenena sy ny praimitra sy minitra no ny Andriamanitra tomponareo adalanareo zay anompo an'izany zavatra zany mba tonga sainao a mialohan'ny mesazinareo moa zany de ny anana nefako alolo hoe zatra tena mahavariana nge zany sady zany hoe ahoana tokoa moa ianao ve de Andriamanitra ho no arahanao amin'ny mampamorona anazy zany ianao zany ny dikan'izay raha mpamorona izy mpamorona eo Andriamanitra io de zany ianao zany ka raha mpamorona zany le Andriamanitra maninona moa izy mamela ny zanany andehanao ratsy raha Andriamanitra zany na ny ankohonany anao ratsy fa ny tena Andriamanitra de zao tsy manaiky ny ankohonany anao ratsy novenovy tahaka ny ray aman-dreny mananjanaka de tsy ndray aman-dreny mihitsy aniraka ny zanany hoe andana manao ratsy fa mifona fotsiny aminay ialahy rehefa avy eo ohatran' zany angely sary dana mangalatra ialahy de rehefa azo lahy daholo zatra rehetra de veny aty amin'izay mifona efa nazo aloha lahy zay de avelako rehefa avy eo ndray iverindray rehefa rapitso ndray jangatsanga ndray anao rapitso de mifona fotsiny ndray rehefa avy eo ohatran'izany ange ty sary ty tsy mba Andriamanitra zany aminahy fa te volo manao zany hevitra zany tsy mba misy Andriamanitra nyteny an'izany zao ny tenin'le Andriamanitra marina fa za moa fampidirana taony ary teny entina tonga sainanareo hoe tsy izy mihitsy ny te Andriamanitra ny tomponareo hatramin'izay ty fa mpiara-miasa amin'ny devoly zay moa le fampianarana tary amin'ny numéro 18 sy 19 zay mpiara-miasa amin'ny devoly io ny antony de zao ilay tena Andriamanitra de namoaka an'izao fanambarana zao aza manota intsony zay ny tena baiko n'le Andriamanitra tena marina hoe aza manota intsony ka raha izay Andriamanitra tena marina zay ny namoaka an'izay baiko zay aza manota intsony zay ahoana moa zany ianao ny lasa mbola misy miteny hoe mahazo manota kambo fa netin'le zanak'Andriamanitra ny fahotanao de afaka manota anao fa mibebaka fotsiny rehefa avy eo tena zany rehefa te ny feon-demony ny teny izy ohatsy rehefa tsika ny histoiran'ilay vehivavy janga ilay vehivavy janga anie de zao rehefa nijangatsanga izy de tratrany olona de nymelohan'ny olona ary nandeha hovonoana rehefa nentina teo amin'ny Joshua izy de hoy Joshua hoe zay tsy nanota taminareo naoka hitorabato azy voalohany zany ny tenin'le zanak'Andriamanitra tena marina zay kanjo moa zany hiala daholo ny olona tsisy afaka nitorabato satria samy mpanota daholo de ozy am'izay Joshua mantsy an'le olona hoe raha vehivavy eo nakaiza daholo le olona naiky amonanao teo de tsisy eo tsony tompoko tsy nisy nanameloko anao va de tsisy ozy izy de ozy Joshua hoe za koa tsy manameloko anao tsony teo zany le fanadiovana teo za tsy manameloko anao tsony zany hoe nodiovina le vehivavy nomboka teo hoe za tsy tondra fanamelona anao tsony fa izao kosa manomboka eto aza manota intsony ianao zany hoe izay olona ny fanena tamin'ilay zanak'Andriamanitra tena marina de nahazo an'izay teny zay taona hoe manomboka eto aza manota intsony zay ny tena ny fanena tamin'ilay zanak'Andriamanitra marina matoa zany nareo mbola manota mandrak'androany tsy ilay zanak'Andriamanitra tena marina ny fanena taminareo fa devoly ny fanena taminareo alay tomponareo tena devoly akitsira fotsiny zao laovaka itsika zay tantara zay zay ihany de fampiandinianareo ny zavatra rehetrarehetra zany zay zay ihany de ampiandinianareo ny zavatra rehetrarehetra zay mbola jerevantsika mba ampidirina kely angamba ty teknisianina Jaona toko favalo andiny fa Jaona toko favalo andiny fasivy ary raha nandre zany izy de nivoaka tsiray hatramin'ny zokonjokony ka hatrany amin'ny zandrijandriny ary Joshua irery ihany no sisa teo sy ilay vehivavy ka rehefa nitraka Joshua de izy taminy raha vehivavy aizy ireny tsy nisy nanameloko anao va ary hoy izy tsy misy tompoko de hoy Joshua za koa tsy manameloko anao zay le hoe le famindram-pony mandeha voalohany de izy hoe za koa tsy manameloko anao ary oriana le famindram-po am'izay na le fanadiovana le teny manafaka anao de misy toy le teny hoe mandehana ary am'izao sisa izao aza manota intsony zay zany ny toy ny teny Joshua hoe aza manota intsony aoriana an'izao zahatra ny eolanao tamiko zao aza manota intsony ianao
zay ny voalazany teny marina zany zay. Zay le hoe tsy maintsy mandeha le famondram-pony Iosoa le fanadiovany. Aorian'izay aza manao taintsony. Aneny Jesosy koa zany manontany foana. Fa rehefa avy eo mifona indray dia manontany ihany dia mifona. Jereva antsika deo aloha zay melona tongavan'ny SMS nareo amin'ny fanontanianareo hoe nga moa mbola mahazo manota rehefa tafaraka amin'io Andriamanitra marina io. Valy teny ny divolo miteny hoe mahazo manota. Fa le Andriamanitra marina miteny hoe tsy mahazo manota intsony. Dia dinio zay miaraka aminao zany manoko izy le miaraka aminao. Izy zay. Antsika aloha hitodika indray tsika any amin'ny teny manaraka indray. Indray tsika aloha hijery indray tsika aloha Jaona 5:5. Jaona 5:14. Rehefa afaka izany dia hitany Iosoa teo an-kianjan'ny tempolo raha lehilahy. Dia hoy izy taminy, ino efa sitrany ianao aza manota intsony fa andraho anjoanao zay ratsy nohony teo. Teny faharoa navoaka ilay tena zanak'Andriamanitra tena marina izay hoe mba tsy anjoanao ny ratsy nohony teo dia aza manota intsony ianao. Zany hoe izay olona ny fanena tamin'io Andriamanitra marina io zany, ilay zanaky ny avo indrindra ilay tena izy dia ny tenenany hoe aza manota intsony fa andraho anjoanao ny ratsy nohony teo. Aza manota intsony fa andraho anjoanao ny ratsy nohony teo. Izao ny voalaza soratra masina ato hoe aza manota intsony fa andraho anjoanao zay ratsy nohony teo. Izany hoe mazava be zany ny tenin'ilay zanak'Andriamanitra fa rehefa tafaraka aminy dia tsy mahazo manao ratsy intsony. Zay zany le tena tafaraka amin'io zanak'Andriamanitra io, tsy manao ratsy intsony. Dao antsika aloha tsy teny manaraka indray tsika aloha. Roa zany zay no ahitantsika hoe tena tsy mahazo manao ratsy tafaraka amin'io Andriamanitra io zany. Vakentsika indray ny Jaona voalohany, dao ndraiky antsika mbola hijery teny hoe ahoana marina ny teny io zanak'Andriamanitra io hoe mety ve le manota zany. Andao hidiry antsika indray amin'ilay Jaona voalohany toko voalohany ato indray antsika fa ity ny fihafenan'izy menakavy. Ao amin'ny 9:5 ato daholo Jesosy no miafina. Ty ny fihafenan'i Jesosy ty. Jesosy tena zahatra tena tsy izy mihitsy. Jesosy Jesoa ity ny hafenany. Jaona voalohany toko voalohany 9:5 mihaino daholo zany Jesosy menakavy amin'ity teny ity. Raha hoy isika tsy manana ota isika dia mamita tena ary ny marina tsy ato anatintsika. Zany aloha zany ny teny voalohany zay. Hoe raha tsy manana ota ny ontsika dia mamita tena ary ny marina tsy ao anatintsika. Fa raha miaiky ny fahotantsika isika dia matoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarina rehetrarehetra. Zay. Dia toy izao ihany. Raha hoy isika tsy nanota isika dia mampandainga azy ary ny teniny tsy ato anatintsika. Dia io farany io mitazomo zareo amin'izay hoe raha hoy isika hoe tsy nanota isika dia mampandainga azy ary ny teniny tsy ao anatintsika. Tazomin'ny Amerikanina io, Frantsay, ny Anglisy, ny Alemaina, Malagasy, ny Afrikanina rehetra zao tontolo zao dia miara-mitazona io teny io ka miteny hoe tsy maintsy manota hony araka ny tenin'ny apôstôly John. Ary raha ohatra ny sanatrehan'izany apôstôly John tokoa nampianatra an'izany, efa any amin'ny elo John mizoatsika amin'ny teny izao ary mitonokitoza araka ny teninareo. Raha tena izany tokoa ny tiany tenenina tamin'io. Raha i John no nitarika ny olona hanohitra ny tenin'ny Iosoa, ilay zanak'Andriamanitra tena marina, ka ny teny zany John zany nanohitra ny tenin'ny Iosoa le hoe aza manota intsony fa andraho anjoanao ny ratsy nohony teo. Ka i John indray no miteny hoe mahazo manota ka mo fa ratsy mpanota dia mampandainga an'Andriamanitra nareo. Dia miteny aminareo fa efa any amin'ny elo John mizoatsika amin'ny teny izao. Ary mahitsy be ny tenin'ny Eliafa tsy sangina mihitsy izany teny izany. Any amin'ny elo John. Na hoe eo anaminy. Satria navita nanohitra ny Iosoa. Ka izay manohitra ny Iosoa na apôstôly na iza na anjely na iza na fanahy masina na fanahy iny. Any amin'ny elo izay manohitra ny Iosoa. Satria ny tenin'ny Iosoa dia tenin'ny dada Yahva. Tahaka ny Elia tsy manohitra ny tenin'ny Iosoa mihitsy. Mazava zany izay teny izay. Ka raha io teny io ny afina fenanareo dia miara-mitsipy any amin'ny elo miaraka amin'ny John nareo satria nanohitra ny tenin'ny Iosoa.
satria ny teny Jehoshua dia ny teny mihitsy hoe aza manota intsony. Ka raha ohatra ireo milaza fa i Jona no nampanota anareo miara-mitsipy amin'ny Jona any amin'ny herinareo, fa tsisy Andriamanitra tia lalan'izay Jona zany na tia lalanao, fa i Jona sy ny olombelona dia mitovy ihany. Ka raha nanotra ny teny Jehoshua zany Jona zany any amin'ny hela izy amin'izao tsika miteny zao. Any amin'ny hery tahaka anareo rehetrarehetra. Dahoara jerevantsika ny lefa andeha n'ilay teny azy. Inakena tonga ny Jona ny teny an'io? Ny olona izay mbola tsy tonga amin'ny Jehoshua, raha izy no miteny hoe tsy manana ota za, dia mamita teny izy ary ny marina tsy ao anatiny. Izay ny dikan'ilay aty amin'ny 9:9 sy 10 hoe raha hoy isika tsy nanota isika dia mampandainga azy, satria ny olona rehetra tokoa dia tena mpanota daholo, ary ny tenin'Andriamanitra dia milaza mihitsy hoe fa ny olona dia mpanota. Samy nanota izy rehetra ka tsy esy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Reny le izy reny. Raha mbola tsy tonga amin'ny Jehoshua ilay olona dia tsy maintsy mpanota izy. Izay ny dikan'io teny io. Izay ny dikany hoe raha misy miteny hoe tsy manana ota dia mpamita tena ary ny marina tsy ao anatiny. Satria ianao raha mbola tsy tonga amin'ny Jehoshua dia tsy maintsy mpanota ianao. Ary zany ny ilazana amin'ny Jesosy izay olona miaraka amin'ireny fa olona mpanota ireny satria tsy mbola tonga aty amin'ilay tena izy. Fa ao amin'ilay pisoloky nareo no nandeha. Dia hoe ilay pisoloky mahatsinareo hoe mpanota nareo. Pisoloky io tsy niantona teo amin'ny fijaliana zao fa zatra mpamitaka io. Samy mijery ny marina tsika. Miko anao teo ny tenin'ilay zanak'Andriamanitra, ny tenin'ilay zanaky ny avindrina fa miko anao teo ka aza mamaly tsony ianao. Fa ny tany sy ny lanitra ho levina hoy Jehoshua fa ny teniko tsy levina mandrakizay. Aza hoe izay teny izay. Ka raha ny teny izy hoe aza manota intsony dia tsy misy mahazo manapotika izay teny izay. Matthieu 24 firinga amin'ny isinoatra efantsika kely teny. Hitina kely ihany tsika aloha. Matthieu 24:36 sa 33. Ohatsy rehefantsika kely aloha. Matthieu 24:35. Matthieu 24:35. Ny lanitra sy ny tany ho levina fa ny teniko tsy mba ho levina. Ny lanitra sy ny tany ho levina ozy ilay teny fa ny teniko tsy mba ho levina. Izany hoe ilay teny hoe aza manota intsony tsy ho levina mandrakizay. Ka raha nisy nandevina an'iny dia voly izay nandevina an'iny. Raha nisy ny teny zany hoe tsy maintsy mpanota nareo ka, tsy maintsy manota nareo ka, dia manohitra an'ilay teny ilay zanak'Andriamanitra amin'ny teny hoe aza manota intsony. Ka raha misy zany nampianatra nareo hoe tsy maintsy manota, dia ny kontra n'io tenin'ilay zanak'Andriamanitra marina io, ary rehefa ny kontra ny teniny dia devoly izay nanohitra anazy. Satria ny teniko izy tsy azo levolina. Zany tonga na miteny hoe tandrema ianao tsy misy Jona niteny taminao mihitsy hoe ndany ianao manota fa ny agigenao mahatonga anao miteniteny foana eo. Ianao no te hanao zavatra tsy manjary amin'io Andriamanitra marina io, ianao no te hanao ratsy ihany, dia ilay Andriamanitra marina no endrikendrehanao. Daholo aloha tsika anaraka an'ilay teny zany. Ohatrany ohatra mafimafy be ny teninao ambassadeur sao. Tena tsy mafy zany. Alera ny mora indrindra tokony renisy ny sofinao zany fa tokony mafimafy noho zany no tokony hoeninao satria be izay nadalana nataonareo izay hoe tsy heverinareo fa faly aminareo Andriamanitra tokony ifampianarana io. Izy ve ary miteny hoe aza manota intsony dia nareo nefa ry mamaly hoe tsy maintsy manota fa tsy possible mihitsy izany. Nareo no te araka amin'ilay Andriamanitra tsy izy nareo any dia ny famarinan'ilay Andriamanitra kosa ny potipotehinareo. Iza mampanao anao an'izany kosa ny ianao? Dahoary Jona voalohany toko voalohany 9:9. Koa raha hoy isika hoe tsy manana ota isika dia mamita tena ary ny marina tsy ao anatsika. Izay aloha zany le hoe raha misy mbola tsy tonga amin'ny Jehoshua anao dia mpanota ianao ka raha ianao raha mbola tsy tonga amin'ny Jehoshua no miteny hoe za tompoko tsy mpanota intsony dia mpandainga ary mpamita tena. Izay no mahatonga izay niaraka tamin'i Jesoa rehetrarehetra na Jesoa tsy haiko moa fahazareo azy, Jésus Jesus ny teny daholo nareo hoe mpanota satria tsy mbola tonga atao amin'ilay izy nareo. Dia tsy maintsy miteny mpanota nareo, porofo mitohaka amin'ny tenda nareo fa tsy mbola tonga ao amin'ilay tena ilay zanaky ny avy nareo fa pisoloky io miaraka aminareo. Sady mpandainga ny pisoloky tsy niantona teo amin'ny fijaliana zany kory io na ny kely ary tsy nanitsaka tety kory ny ary ny tongotra io. Toizantsika amin'izay ny 9:7. Fa raha miaiky ny fahotantsika isika, mila miaiky ny fahotanao ianao zany dikan'izay, dia mahatoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika.
tena tany de mamely izy raha miaiky itsika ary manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetrarehetra, afaka daholo ny tsy fahamarinanao rehetrarehetra, hatrany amin'ny fieritreretana ratsy voadio daholo mihitsiny, tsy mety manana saina ratsy mihitsiny fa tsara foana ny saina, tsy mety mandeha makany amin'ny zavatra ratsy mihitsiny izy fa ho any Ehosoa daholo ny zavatra rehetra. Zay ny fiainany dia ho any Ehosoa, velona ho any Ehosoa, miara-mipetraka amin'ny Ehosoa, miaina ho any Ehosoa, Ehosoa ny antony fivelomany. Zay ny olona tena tafaraka amin'ny Ehosoa, zay madio tanteraka hatrany amin'ny fieritreretana madio mihitsy. Toetsika le teny ko maninona ary eto misy miteny hoe raha misy miteny hoe tsy manana ota isika dia mampandainga azy, ka raha mbola tsy tonga amin'ny Ehosoa ho ianao no miteny hoe za tsy mpanota dia mpandainga ianao. Any amin'ny Jesosy tsy misy an'izany afaka mifahotana zany, ao amin'ny Jesoa tsy misy an'izany afaka mifahotana zany. Zay ny dikan'izany. Dia itoy amin'izay ary io teny eo amin'ny Jaona voalohany toko voalohany io notohizan'ny Jaona io ry amin'ny Jaona voalohany toko fahatelo fa tsy najanony teo fa notohizany ry amin'ny toko fahatelo amin'izay, izany hoe nitoy io teny io fa tsy nijanona teo. Ao amin'ny toko fahatelo dia ao amin'ny andinin'ny fahaefatra amin'izay no jerevantsika. Andinin'ny fahaefatra, Jaona voalohany toko fahatelo andinin'ny fahaefatra. Izay rehetra manota no mandika ny lalàna, fa ny ota ny fandikana lalàna. Zany hoe ny olona zany rehefa nandika an'izay teny Ehosoa zay aza manota intsony ka ianao milaza fa mpanota dia efa nanota ianao, zany dikan'izay aloha. Fa fanamporofonina rehefa nandika ny teny Ehosoa ianao dia efa mpanota ianao zay. Zay mahatonga ny vavan'ny tsy afaka amin'ny fahotana. Andinin'ny fahadimy, fantatrareo anefany fa izy no naseho hanaisitra ny ota. Io ara le teny nanaisitra ny ota ary izy ary tsy mba misy ota mihitsy ao aminy. Zany hoe rehefa ny olona zany no tonga ao aminy dia tsy misy ota mihitsy ny ao aminy. Dia toy izy amin'izay ary ny andinin'ny fahaenina, izay rehetra mitoetra ao aminy ara dia tsy manota. Nizaniza zany tafaraka amin'ny Ehosoa dia tsy manota intsony. Zay ny tena nytenenin'ny Jaona zay. Ary taoriana ny fananarany tarikatra amin'ny Jaona voalohany toko voalohany andinin'ny fahavalo dia nitsindriny amin'izay ny teniny fa rehefa tonga ato amin'ny Ehosoa kosa nareo dia tsy manota intsony. Ary zany hoe raha mbola tsy tonga amin'ny Ehosoa nareo dia mpanota nareo, rehefa tonga ato amin'ny Ehosoa kosa nareo tsy mpanota intsony. Zany mampiseho miariary mihitsy fa mpamitaka sy mpandainga iny Jesosy iny. Iny Jesosy iny mandainga io, adalanao zay te hiaraka amin'izany Andriamanitra mampandainga, sady mampandainga ny Andriamanitra marina ary misy loko ny asany ary nandefanareo any amin'ny hery. Adalanao raha mbola hiaraka amin'izany ianao, safidinao moa inoko. Raha tsy amin'ilay miaramila ny devoly tokoa ianao dia naika an'izany famononanao zany. Fa raha olombelona normal maheno ny hery amin'ny teny tonga saina daholo ary tsisy manaiky fitahana intsony. Adino meko anareo ny fanaporofona. Io iny izy io hoe toy antsika eo amin'ny andinin'ny fahaenina, izay rehetra mitoetra ao aminy dia tsy manota. Nizaniza zany mitoetra ao amin'io Ehosoa io dia tsy manota intsony izy, fa izay rehetra manota ozy izy ao ny tenin'ny Jaona amin'izay dia sady tsy nahita anazy ary tsy mahalala anazy. Tsy netan'io zanak'Andriamanitra maro io nareo. Midika zany fa i Jesosy dia tsy zanak'Andriamanitra, Jesoa dia tsy zanak'Andriamanitra marina. Tsy izy io, pisy loky ary mpamitaka satria nampanota anareo foana hatramin'izay. 2000 taona nareo mipetraka ato anatin'ny fahotana. Tsy afaka anareo zany ny dikan'izay. Mbola hiteny any venareo fa marina ny lalakaleana. Toezatsika ihany ny teny Jaona satria Jaona ihany nampangainareo dia ilay Jaona koa ny namafy ny teniny. Jaona voalohany ihany toko fahatelo andinin'ny fahavalo. Daoarany. Andinin'ny fahasivy avy hatrany moa vakiantsika. Aloha andinin'ny fahavalo aloha tenentsika ny tenin'ny apôstôly Jaona. Izay manota dia avy amin'ny devoly satria ny devoly manota hatramin'ny voalohany. Io izy io. Nizaniza zany manota dia avy any amin'ny devoly zay satria efa tonga Ehosoa manala amin'ny fahotana. Izay manota amin'izay izy Ehosoa amin'izao dia avy any amin'ny devoly izy. Ianao zany rehefa mpanota dia avy any amin'ny devoly ianao. Mpitondra fivavahana ianao, milaza ianao zany fa mpanota ny olona, avy any amin'ny devoly ianao. Andriamanitra tompony olona ianao, milaza ianao fa mpanota ny olona ary ampirisianao ny ota ny olona, avy any amin'ny devoly ianao.
zany hoe olona ny rahana de voly akety zany io miaraka aminao io mametrereta mbola sy tonga sena miteny mandeha ihany ianao asakasakanao aloha fa zay le fandarana androany fanavotany ty ny endry mahita loza kamery ny adala mandrosika vo lao afaketsika indray ny teniny andininy fasivy ty le nitenenin'ny apôstôly Jaona ihany ovaly le Jaona voalohany toko voalohany andininy favalo sy ny fahafolo hoe ny olona izy Jaona rehefa tonga ato amin'ny Ahosoa tsy mety manota intsony lay tena zanak'Andriamanitra tena marina izay rehetra nateraka Andriamanitra no tsy manota matonao zany mbola manota de tsy nateraka io Andriamanitra io nao fa nateraka Jesosy Jesoa de io nao mpanota io mbola tsy nateraka ilay zanak'Andriamanitra tena izy anao fa niteraka anao de le pisoloky no niteraka anao lay mpamitaka no niteraka anao fa le Andriamanitra tena marina tena manizingizina mihitsy netrany amin'ny Jaona apôstôly tsy nivadika tamin'ny teny Ahosoa izy fa nitazomy ny teny Ahosoa hoe izay rehetra nateraka io Andriamanitra io de tsy manota satria maninona izy satria ny voany mitoetra ao anatiny ka tsy mahay manota izy tena nitsindriana fandroany tsy mahay manota izy fa maninona hoy satria nateraka Andriamanitra izy ania zany nateraka io Andriamanitra io de tsy manota intsony fa zay nateraka iny devoly io manota foana ary miteny hoe tsy maintsy manota sy ny karazana devoly ny rainy soratra masina daholo miteny anio tsy misy nidirany Elia mihitsy ny zanona kely fa samy soratra masina tsy rehevatsika ary confirmeny Elia mihitsy ny teny le zanak'Andriamanitra marina lay maty teo amin'ny azy fijaliana hoe aza manota intsony zay ny tena nyteneny ao anatin'ny baibolinareo zany teny zany ao anatin'ny baibolinareo zany teny zany fa tsy zany namorona andana avakeo fa nomeko tarihan'ny vovonanomboka ny fandarana ao anaty baibolinareo le izy ary rehefa aveo de nitsindriny apôstôly am'izay zany teny hita zany mbola nampiny ao amin'ny Jaona voalohany toko fadimy mbola nampiny teny akaiky indray andininy favalo ambin'ny folo Jaona voalohany 5:18 tindraingy ny teny manaraka Jaona voalohany 5:18 mbola nitsindriny Jaona daholo ny teniny io zany tsy Jaona kory no makany amelo sanatria zany fa ianareo no makany amelo zay nanendrikendrika ny Jaona nanendrikendrika ny apôstôly Jaona salary Saolina salary Ioananina ianareo zay nanendrikendrika anazy mitsipy makany amin'ny elo fa tsisy satria tena ny teny mihitsymihitsiny teny fa naporofona manaraka mbola i Jaona ihany no teny aty fantatsika fa izay rehetra nateraka Andriamanitra dia tsy manota fa izay nateraka Andriamanitra dia miaro ny tenany ka tsy mikasikazy akory ilay ratsy tsy azony devoly kasena mihitsy ny olona miaraka amin'io Andriamanitra marina io izay nateraka io Andriamanitra io matoa zay ianao mbola mpanota nateraka devoly ianao zay miaraka aminao zany mpiara-miasa amin'ny devoly ny dikan'izay zay le fampianarana numéro 18 sy 19 hoe mpiara-miasa amin'ny devoly io Jesosy Jesonao Jésus jizasinao io ry Amerikanina ary frantsay ry anglisy avy any aminareo fampianarana io nareo no mitondra ny unitra nakety atody kely amakany aminareo mihitsy n'izao ny teny ahoana io teny io nampianaranareo dao zao tontolo zao lasa mpanota ahoana kozininareo ny olona zao le Jesosy nareo zao vo tsy tonga saina ihany vonoanareo dao ny olona teto ambony ty tany ty matinareo ohatrany amin'ny malagasy rehetrarehetra nampidirinareo zavadozany teto amin'ny tanin'ny malagasy tany amin'ny tanin'ny frantsay tany amin'ny tanin'ny anglisy izy tompony ihany moa zany Andriamanitra tsy izy natsofoky ny tena ampalahelo be le sary misy velatsika any zany rehetra zany fa ny eny ao mahita lozaka mely ny adala mandrosika voe toetsika amin'izay ny teny ary ty nentiko amaranana anazy de afaka miditra daholo am'izay tsika amin'ny message satria efa 37 minutes zay ny resako de afaka miditra daholo am'izay nareo araka ny bokyny misy ny Hebreo toko 10 andininy 420 ho an'ireo zay milaza fampanota na hoe mifona de mivavaka de mifona de manao ratsy de mivavaka de manao ratsy de mifona moa manao ratsy de mifona de manao ratsy de mifona ity ny tenin'Andriamanitra nomena anareo ho an'le olona manao an'izany adalana minimanota zany zany nampianaran Jesosy Jesoa anareo Jesosy Jesoa de jereo zava-doza amina tambo tena fanohitra amin'ny soratra masina mihitsy nge teny izy de hoe tena devoly nampianatra anareo an'ity resaka hoe tsy maintsy manota ity nareo ny tsy afaka de ilay Andriamanitra marina endrikendrenareo ny teny demoly ny tazominareo zay koa mine ny tena point ambony indrindra ato amin'ity fiarahan'Andriamanitra ty satria Andriamanitra io tsy mihaino mpanota ka le manafaka anareo amin'ny fahotana mihitsy ny tsy ekeny hatramin'ny farany mihitsy tsy eken'ireo devoly reo ary zany ny fampianarana alefan'i Jesosy Jesoa aminareo Jésus Jesus
hoe aza tao afaka amin'ny fahotana mihitsy ny fa io tena sakafony zareo satria raha vo afaka amin'ny fahotana tafaraka mio Andriamanitra io avy hatrany ataony tsy afaka ao mihitsy nareo satria sady mpandainga ny mpangalatra ny mpisoloky ny mpiteny ratsy ny mpanao teny vetaveta tsy haiko tsony zay ataonao rehetrarehetra any zany ny faratsinareo. Andiny fahina amby roapolo Hebreo toko fahafolo Hebreo 10:26. Fa raha minimanota isika rehefa nazo ny fahalalana tsara ny marina, minimanota ny atao hoe minimanota de mifona androany de mamerina rapitso, mifona indray raha afaka pitso mamerina ny ambadika an'izay, mifona amin'ny sabotsy mamerina latsinainy, mifona amin'ny lahady mamerina amin'ny zoma. Zany ny atao hoe minimanota raha tsy hainareo de cercle vicieux miverina eo foana io ianao mihitsy zany voateny zany ianao zay mijery tsy mihaino anahy io ary le tena tsy te hainy kanefa tsy maintsy mihaino anao fa mamono anao ty teny teny ty teny ty ny mamono anao sy mamely anao na manavitra anao. Rehefa ranao ny teny marina ny Hosoa ilay zanak'Andriamanitra marina hoe za tsy hanao teny intsony de anatona ty amin'ny Eliana fa tena ho afaka anao rehefa maka ty de avitra anao zay tsy mamono anao ty teny ty. Fa rehefa tsy raharaha kosa ianao ary tsy vakino anao tya de zao teny enao zao na ho tapenanao aza ny sofinao na isitrika anaty lavabato ary ianao tsy te hiaina alefanao anatin'ny tany leonao ohatra ny Autrisy mamononao foana ty teny ty tsy afaka eo mihitsy ianao ninina ho ataonao teny marina ngety ao anatin'ny baiboly nareo ngety daoarany. Raha minimanota isika rehefa nahazo ny fahalalana tsara ny marina de tsy misy fanatitra ny liota intsony, tsy misy fanatitra ho anao tsony nde mandeha ihany zany ianao mahazo ny famindrampo io de ny aoriana zay tenin'ny famindrampo zay ohatra nataony Hosoa hoe za tsy manameloko intsony na hoe natao batisa atao amin'ny Hosoa anao de afaka zay le tena izy zay de ozy am'izay le zanak'Andriamanitra marina hoe tsy misy fanatitra no liota intsony fa fiandrasana mahatahotra ao 9:7 amin'ny fitsarana ho tsaraina ianao zany ary fahatezerana mirehitra zay andaniny fahavalo rehetra kosa. Lasa ny vadika fahavalo ianao ny olona minimanota sy mpanota zany de fahavalon'io Andriamanitra marina io ary mimana ianao amin'ny fandorana anao ary mimana ny amin'ny fitsarana zay milezana anao zay le hoe ny aza mba maty ianao ho hitatsika eo ny toyny nefa ny teny zao mbola velona zao de efa mandeha ny fahamalina tsy misy an'izany miala mora zany tsony zao hoe tadidio zany andro ny fahamalina zao efa tapitra treo ny andro ny fanginana andro ny fahamalina zao zay rehetra nanao an'io Andriamanitra marina sy nanambany sy nanao ratsy amin'io Andriamanitra marina io zany nanao tsinitsinina ny teniny sy nanambany ny teniny ela rehetrarehetra tsy misy hafamaina zany tsony zao nanao tsinitsinina ny teniny sy ny asany rehetrarehetra aza mamana tena zany hoe miala maina zany nanao kasiparana ny teniny izy milaza fa afaka amin'ny fahotana zay miaraka aminy ianao ry maneritra hoe tsy manino tsisy an'izany fa amaolombelanao micomprendre anao izy taiza nisy Andriamanitra ny comprendre anao raha ny comprendre izy tsy nalefa ny safidrano raha ny comprendre izy tsy nalefa ny dao zao karazana retina zao raha ny comprendre izy tsy nataony maty ianao ary raha ny comprendre izy tsy natsipiny amin'ny heliny olona ary raha ny comprendre izy tokony tsy nandevoziny zanak'Israely fa nandevoziny hatrao mandrak'izao mbola mijaly foana naverinao amin'ny tany izy mbola fahoriana foana tsy micomprendre anao zany io Andriamanitra io fa asory anatin'ny atodoanao zany tsisy Andriamanitra micomprendre anao zany ty any ny fantany aza manota intsony zay ny teneniny de tazoma rehefa te ho any aminy izy koa nge ny tompony lanitra ny lanitra io ka tsy anao nitsotsotso makany efa ny teny izy fa masina ny Andriamanitra reo ary zay araka amiko tsy maintsy masina tahaka zay ny dika le hoe Matthieu 5:48 Matthieu 5:48 aoko tanteraka ianareo zay aleo zay ny amaranantsika azy tanteraka Matthieu de afaka miditra am'zinareo amin'ny mesazinareo mba hafany be sy ny maro tafiditra daholo de amaliko anazy. Matthieu 5:48 ko am'izany aoko tanteraka ianareo toy ny fahatanterana ianareo zay any an-danitra ianao zany de efa nomeny Hosoa baiko hoe rehefa teo any amin'ny lanitra ny lanitra ianao aoka ianao ho tanteraka atao ny sitraponao atete an-tany tahaka ny any an-danitra any amin'ny lanitra ambony any zany manomboka eto ianao zany de tsy maintsy tanteraka dika ny tanteraka ao amin'ny teny anglisy de hoe perfect ary ozy ny teny frantsay hoe parfait ianao zany mila parfait perfect tanteraka ozy ny tenin'Andriamanitra rehefa teo any amin'io Andriamanitra marina io fa ny olona zay tsy parfait tsy mahazo miditra makany zany ozy ny hoe ianao zany parfait mihitsiny madio zany ny eritreritra anao voalazanao madio be mihitsy ny eritreritra ary tena ho any Hosoa rerery ny zavatra rehetra momba n'izany Elias zany donc hoe vakitsika teny zay hoe madio ohatra ny mieritreritra any boky ny Hébreo any angambany izy
Revantsika Hébreo tsy le mainka fanirany Joshua zay manady zay mosany manady eritreritry vakitsika aminao andiny faraka ambiny folo zany dia hatrary amin'ny andiny fahafiry zany ty enina ambiny folo 16 17 lo vakitsika aminao andiny fa 11 Hébreo 9 anoko andiny fa raika ambiny folo fa Joshua kosa Hébreu 9 manomboka amin'ny 11 ka hatramin'ny 17 eo na 18 angamba vakitsika eo daholo fa Joshua kosa rehefa tonga ompisorona be ny amin'ny zatra tsara ho avy dia namaky teo amin'ny taberna kely lehibe lavitra sady tsara lavitra zay tsy natao tanina zany hoe tsy mba isan'izao zavatra rehetra izao ka tsy mba nitondra ranosolahy izy na ranjanak'o mifanirany tenany dia niditra indray mandeha ho any amin'izay fitoerana masina ka nahazo fanavotana mandrakizay vadindrindra fa raha ny ranosolahy sy ny ranombolary ny lavelom-batotra mivavy avy afafy amin'izay voaloto no mahamasina hatrany amin'ny fanadiovana ny nofo maika fanirany Joshua zay nanatitra ny tena tsy manantsinon'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanahy mandrakizay no adio ny fieritreretanareo afaka amin'ny asa maty mba hanimponareo an'Andriamanitra velona tsy tomba tany amin'ny 15 tsika fa teo amin'ny 14 dia hitantsika lizy zany io izy io zany hoe madio hatrany amin'ny eritreritra rehefa tonga amin'ny Joshua tsy misy maloto zany ntsony eo aminazy afaka daholo ny zava-detra zany le tena Andriamanitra tena marina zany zay le tena niantona teo amin'ny fijaliana izay le tena nandatsaka ny rany zay le tena zanak'Andriamanitra marina indrindra zay le niteny hoe aza manotaintsony ny anarany Joshua no anarany zao toriany Eliaza tsy azo ovaina koa zay anarana zay satria tsy misy anarana hafa nomenany olona mba halanitra zao na famonjena ka rehefa Joshua ny anarany tsy azo ovana zavatra hafa tsony zay ary Joshua rery na vita nafaka amin'ny fahotana tsy azonao ovaina zavatra hafa na atao ovaina atao parallela amin'ny zavatra hafa devolo manao an'izany mbola devolo koa manao an'izay io nareo tsisy afaka amin'ny fahotana io fa zay nanatona ny Joshua rehetra tamin'ny alalan'ny Elia ankehitriny afaka amin'ny fahotana daholo ary tena madio be daholo tsisy tsinontsony anjaranao sisa mandray fanapakevitra za miteny aza miaraka amin'ny Jesosy tsony miala tao rehefa te-hitsipy any amin'ny elo no mipetraha ao efa miteny ho any amin'ny elo anao fa tsisy solution zany ary anao tsy havita milovam-palitao fotsiny ao ry Jesosy tsy misy Jesosy afaka milovam-palitao zany fa 2 arivo taona ianao namono olona zay aiza tsony ny vita madika tampoka fotsiny hoe tsika kosa fa tsy manota tsy afaka manao an'izany nareo satria maninona lay devoly lehibe nareo mihitsy ny eny mihinan-kanina amin'ny fahotana io ka ao namono nareo navelany ho afaka amin'ny fahotana tsy afaka ho zany mihitsy nareo zay miaraka amin'ny Jesosy moa Jesosy koa tsy afaka amin'izany samy voa daholo nareo fa endrena andao anatona ny Joshua hiaraka amin'ilay Andriamanitra Abrahama zay antsoina amin'ny anarany hoe Yahva andao hiaraka amin'ny Joshua ary andao hiaraka amin'ny Eliaza ho hitanareo maso mpanavitra zany Eliaza zany mpamonjy zany ary tsy manaiky ny faratsiana hatramin'ny farany tsy manaiky an'io Andriamanitra tsy izy io zany mihitsy tonga ny andro andravana ny reny ary tena mandrava Eliaza zay koa ny asany atao hoe Elia mandrava ny Andriamanitra tsy izy mirary izy soantsika rehetra ho faly nandrea zany teny zany miala amin'ny Jesosy sy Jesosy miala amin'ny Jesosy Jizasy mahitsy be ny tenin'ny Elia rehefa te ho ripaka nareo dia mipetraha ao safidy io sisa ary rehefa te hitsipy any amin'ny elo nareo dia mipetraha ao efa niteny taminareo ampiaradia amin'ny devoly io iraky Satana io hanipy olona any amin'ny elo azay ny mission io tsy niantona teo amin'ny fijaliana zany io fa lainga zany tsy nandatsaka ny rany zany iny lainga zany tsisy nataon'iny zany teo fa mpamon'olo iny ary tena pisoloky direct fotsiny zao izy ny rahan'ny Satana izy amitaka anao mba ino zavatra tsy izy ary anamboatraboatra lalana hoe Andriamanitra mpamindra fo ka mazo manao ny adalàna ao ianao fa mpamindra fonga io nefa hitanao tsara ny teny teo fa tsy mahazo miditra ny amin'ny lanitra lanitra zany mpanota zany fa vitan'i Jesosy ny teny taminao hoe izy mamindra fo fa Andriamanitra fitiavana io hoe famindram-ponga io ary raha ny teny dada Eva za mamindra fo amin'izay tiako amindrana fo ho an'izay ty azy zany fa ny exploité ny devoly zay teny zay hoe
izy no mamindra fo ka ataovy adalàna. Jereo amin'izany nefa fanaovana famotany olombelona, izy no mpamindra fo fa manaova adalàna iny. Dia mitsipaka ny teny dada hiavatra amin'ny fara mihitsy nge, ka niendra mahita loza ka miheny a. Hitanao zao ny loza ny teneniko anao, miala amin'ny Jesosy, miala amin'ny Jesoa. Hitanao tsara izy zay, mazava be ny fanazavana teto, afaka nandefa mesazy zao tontolo zao. Samia mieritreritra zay tonga saina manapa-hevitra, manarà ny Elia amin'izay, manatona ny Elia amin'izay. Tonga ny andro ietsoana farany ana rehetrarehetra, tena tsy diky mihitsy ny hoe ietsoana farany ana rehetrarehetra. Dia mbola mihitsy ny fotoana miazakazala reo. Tonga ny fanapoteny Andriamanitra tsy izy, tonga ny famerenana ny voninahitra ny dadanay Yahveh. Tonga ny famerenana ny voninahitra inaran'i Yehosoa, ilay zokinay malalanay, ilay maty teo amin'ny fijaliana noho ny aminareo olombelona mba hamonjy anareo. Tonga ny famerenana nyzany rehetrarehetra zany ankehitriny. Elia nanao anazy. Zany mahatonga ny Elia miantsoantso anareo hoe dieny mbola tsy mipokany aminao ny atezerany avo indrindra, maiza manapa-kevitra teny zao. Fa tsy maintsy ho tanteraka amin'ity taninareo ty teny ty hoe ho atao miavaka ny manompo an'Andriamanitra marina, Yahveh zay dia Yehosoa, sy ny tsy manompo azy. Tsy maintsy ho aseho zay, ary tsy maintsy hiseho zay. Voninahitra ho an-dadamala Yahveh, saotra betsaka azy tsika ny amin'izay teny mena zay, ary ny fandriny Elia dia tonga saina daholo rehetra rehetra hitodika ho any amin'ilay mpamorona anareo, ilay tianareo, Yehosoa no anarany. Ariva afakintsika. Saotra betsaka dadamala Yahveh. Taio zany teny zany. Fa tena tena hitondra soa sy fahasoavana amin'ny rehetra miaina, ary fahatsarana ho an'ny rehetra mandry. Fanavotana ny olona ny anton'izao fampianarana izao, ary fiantsoana ny olona hitodika sy hiverina ho any aminao. Valio antso ny tsirairay avy, valio teny ny tsirairay avy dadamala Yahveh. Mamalia vavaka ianao, voninahitra anao mandrakizay, arovy ny teny izay nomeko satria avy any aminao ry. Arovy ny teny izay rehetra nambarako satria nomenao reny ho hanavotana ny olona hiverenao any aminao. Sokafy hatrany ny varavarana mahidirana izay mbola afaka miditra dada malalo Yahveh. Vonjeo izay rehetra efa tady ho faty, mo tonga soa aminao Yehosoa, voninahitra anao mandrakizay. Amin'ny anaranao Yehosoa anaovana ny vavaka sy ny teny rehetra. Halleluia, amen. Dia miraha sotrera samy teny Yehosoa ho amin'ny fitohizany fiarahantsika manaraka indray. Vedra matomboka.